miarabantsika ravavy sy rahalahy ato amin'ny tompo mbola natratran'izao lera zao ndraiky ahafahantsika midinika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hadiso antsika amin'ny fampiasana anazy. Amen. Dia efa miditra amin'ny famintinana mazany sika dia andray ny famintinana za manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy eo nandeha fintiniko. Amen. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo amakiko ny teny. Eto misy titre ny lesona antsika ty hoe ny amin'ny miaramila sy ny tafika. Ny titre dia fa mizaka sahady ny lesona azo sotomina agnatin'izay. Ny miaramila dia antsika kristianina ankehitriny na hoe ny Israely ankehitriny. Ary ny tafika dia azo atao koa hoe ny adversaire antsika na hoe ny épreuve izay andalovantsika na hoe ny fitsapana. Dia azo atao koa nefa izay azo adika koa nefa izay tafika izay resaka ady satria tsy azo atao tafika raha tsy misy ady agnatin'izay raha izay. Amen. Dia raisitsika eto amin'ny andininy voalohany mialatsiny fa vakiko kely ny teny amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompo hoe raha mivoaka anafika ny fahavalonao ianao ka mahita soavaly sy kalesy ary olo maro no ianao dia aza matahotra azy fa Jehovah Andriamanitra ao kosa izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta no mombanao. Amen. Eto ny teny dia magnambara antsika hanatrika ny fahavalontsika araka ny teniny hoe na mahita kalesy maro aza oziny ianao na olona betsaka na soavaly izany hoe salan'ny fampitahoran'ny fahavalonao na hoe ady fitaovana izay hoentin'ny fahavalonao agnatrikanao dia miteny ny tenin'ny tompo eto hoe aza matahotra anazy na ino ny arma indesiny eo na ino fa Jehovah Andriamanitra anao mombanao. Azo alaitsika amin'izay le lesona agnatin'izany hoe ino le arma. Mety misy ohatra hoe fahavinirana, mety misy ohatra hoe aretina, mety misy ohatra hoe accident arakaraka ny zavatra afafin'ny fahavalo eo andeha animbana anao. Fa ino teneniny aza matahotra an'izany satria mbola kely eo anatrehan'Andriamanitra izany raha izany ino fitaovana indesiny eo anatrehanao zany toy izay ninana fana ianao tagnatin'ny tany fanandevozana. Zany hoe mbola asa kely eo anatrehan'Andriamanitra zany. Vitan'Andriamanitra nagnafaka anao tagnatin'ny asa be nandio anao nagnova anao. Zany hoe ny raha jiaby kely eo anatrehan'Andriamanitra fa nefany azontsika ampitaigna zany zay raha zay hoe tsy be mihoatra ny asa izay nataon'Andriamanitra tamin'ny anao niovany ny problème izay andalovanao ankehitriny. Ka eto ny tenin'ny tompo miteny hoe aza matahotra anazy na ino ny hamaroan'ny raha asehony eo anatrehanao. Toizantsika eo amin'ny andininy faharoa hoe ary rehefa hanafika ianareo dia hanantona ny mpisorona ka hiteny amin'ny olona hoe miainoa ry Israely eo fa efa hanafika ny fahavalonareo ianareo anio koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikoropaka foana na mangorohoro noho ny tahotra azy. Amen. Iza le mpisorona tenenina eto fantatsika tsara fa ny mpisorona dia Jesoa Kristy izay natao sorona zany hoe avy amin'ny resaka hoe sorona no nahatonga ny teny hoe mpisorona. Natao sorona hagnavotana antsika dia izy araka le misolo tegna ny mpisorona eto dia ny fanay masina agnatsika dia ny fanay masina zany no magnanatra antsika agnatin'ny raha izay na hoe misolo tegna miteny an'ity hoe izy le mpisorona antsika manko dia izy le miteny hoe miainoa anareo kristianina fa efa hanafika ny fahavalonareo ianareo. Miainoa anareo le itoerako fa efa hiatrika ny ady antsika zao satria matetika teneniko amintsika hoe amin'ny andro ny ahafahan'Andriamanitra anao dia manomboka eo ny joroanao hiatrika ny ady satria manomboka eo anao vao nitsangana ho fahavalon'ny devoly na hoe eo anao vao tena fahavalony. Dia amin'izay fotoana izay ny fanay masina no magnome ny tenitsika magnome ny titenty amintsika hoe mitsangana fa ho avy amin'izay tsika hanafika satria hiady le lovanao hatramin'izay atsika androany ity. Dia ino teneniny eto hoe koa aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra azy na mikoropaka foana na mangorohoro noho ny tahotra azy.
Zay zany ny teny meny fanemasina antsika atsika tsy mila matahotra na ino ny ady andalovantsika eo na ino ny problème zay atrehantsika eo azafady amin'ny andininy faefatra fa Jehovah Andriamanitra reo no miara mandeha aminareo hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo angamba tsy mila fakafakaina be zay fa de mazava tsara hoe Andriamanitra satria fanemasina Andriamanitra koa fanemasina agnatsika ao de momba tsika hiady araka amitsika satria zay ny tanjony amen mba iara-iady aminao itazomagna ny lovanao satria nampalahelo anazy atsika tatombola nambakainy fahavalo tamin'ny tsy fahafantarantsika de ny sakafony fanemasina nambariny antsika zay raha zay hoe ninao aby reto ka manomboka zao misy ady atrehantsika roy tonta iady ny fahavalonao itazomanao an'ity arena ty amen de amin'ny andininy fadimy izy dia iteny amin'ny olona ireo bife azy ka hanao hoe iza ny olona izay efa nanao trano tapakena iza ny olona izay efa nanao trano vao nefa tsy mbola nitokanany ao ka handeha hiverina any an-tranony izy fandrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hitokana ny tranony eto de mbola magnambara antsika roy tonta koa ny tenin'Andriamanitra tsika roy tonta zany hoe za si Andriamanitra zay agnatiko ato na hoe anao si Andriamanitra agnatinao eto de hoe Andriamanitra ny nagnano trano zany hoe nagnorona anao nampitsangana anao satria fantatsika tsara ny tempolon'ny fanemasina de antsika zany hoe amin'ny tontolo ny ara-panahy zany de raha raisina ohatra aranofo amizay araka le hoe tempolo ny fanemasina zay le hoe trano le teneniny eto ok izay le teneniny eto hoe trano izy le nanorona trano vaovao anao taloha trano tonta mbola tsisy any fanemasina fa ankehitriny anao nahoriny ho lasa trano vaovao nefa mbola tsy nitokanana ozy de eto ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe fantaro fa matoa anao natsangan'Andriamanitra tsy ho atsangatsangany fatany fa vomina izy i-occupé anao ohatra zany hoe karatsika matoatsika mananga trano misy tanjona sika amin'ny trano igny hoe itoeranao na hoe ahofanao arakaraka ny tanjonanao taminazy fa eto ny trano de antsika zay natsangany antsika zay efa lavo taloha de naoriny repareny karan'zay de matoa zay ny repareny misy tanjona aminazy fa tsy namboamboarany fatany zay de iny teneny mitoy ny teny hoe aoka andeha hiverina any an-trano izy fandrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no itokana ny tranony zany hoe izy no anao ny mila miverina aminazy zany hoe amina resaka finoana manko ty mifono resaka finoana hoe anao mila matoky fa matoa Andriamanitra nanangana anao tsy amelanao orava izy fa natsangany hojoranao de dikan'izay mila miverina aminazy anao agnorona ny finoanao aminazy mba tsy olo-kafa ny toetra agnatin'ny trano zay namboarina satria fantatsika hoe rehefa tsy fanemasina mitoetra agnatsika ao zany hoe tsy manana finoana fanemasina atsika mazava ho azy izy tsy manjaka agnatsika ao de izy araka no anjaka am'izay trano zay raha ohatra ka tsy megna droit le olo nagnamboatra anazy hitoetra agnatin'ny trano ao de mazava ho azy fa ny fahavalonao ahazo plasy agnatin'ny trano ao de am'izay fotoana zay rehefa fahavalonao nefa mahazo ny plasy amin'ny fonao agny de tsy mba misy hery zany menanao fa eo izy ny miprofity anao amono anao agnatin'izay ady zay no tiany ambara eo amin'ny andininy fadimy raha isika tany amin'ny andininy fahenina ary izany no azafady ary iza no olona izay efa nanao tanim-boaloka nefa tsy mbola nihinana ny vokatrany aoka handeha hiverina any an-trano izy fandrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no hinana ny vokatrany fantatsika fa hoe ny tanim-boaloka revo teny agnatin'ny baiboly magnome ohatra voaloboka sy raha zay de ny voaloboka de atsika de ny tanim-boaloboka de ty fiaignatsika ty de ny mpagnorona voaloboka de fantatsika tsara fa hoe Andriamanitra ny misolo-tegna zay hoe tompom-boaloboka zay de eto izy de mbola magnome ohatra manohy an'io teny ambony io hoe satria Jesosy Kristy zany revo izy magnazava satria mbola Jesosy Kristy ihany ny Andriamanitra amin'ny testamenta taloha revo izy magnazava hoe magnome ohatra amina raha raika amin'ny teny mifono raika de tsy mba ohatra raika omeny mba azahoan'le olo anazy fa maromaro ny ohatra meny de tery tamin'ny voalohany tery izy de niteny resaka trano
ampahafantarantsika hoe ny vatategnantsika ny solotena ny trano zay dia eto koa izy mbola mamerina ny ohatra ny ohateny dia miteny izy hoe voaloboka dia eto izy miteny hoe izy ny olona efa nanao tanim-boaloboka zany hoe Andriamanitra ny nanao tanim-boaloboka namorona anao voaloboka no tsy occupé anao zay le fon'ny teny io hoe izay teny nefa tsy mba ihinana ny vokatra satria ny tanjona an'Andriamanitra aminao dia mba amokatra mba andraisana an'izay vokatra zay dia antsika sy Andriamanitra no teneny manomboka eo amin'ny andininy fahadimy teo jusqu'à amin'ity amin'ny andininy fahaenina ty fa tsika sy Andriamanitra no mba ahafahan'Andriamanitra hiara-iasantsika amokarantsika dia mila tsika finoana zay le asa takiny amintsika ny finoantsika mila apetraka amin'Andriamanitra mba ahafahany miara-miasantsika ary mba ahafahantsika mampitombo zay vokatra zay araka ny tenin'ny tompo hoe tsy mavita na inona nareo raha tsy miaraka amina ka izay fiarasana zay nefany mila fifanaragna mipetraka eo vao mandeha le fiara-miasa dia ny fifanaragna takin'Andriamanitra amintsika dia ny finoantsika anazy mba ahafahany miara-miasa amintsika satria eto ny tantara dia resaka tafoka dia dikan'izay zany hoe mba ahafahany miara-miady amintsika dia mila mametraka le finoana aminazy asika mba azahoantsika ny fandresena dia ity teny ity zany teny fampadokisana fampandrosina ino ma zany fitenenana anazy zany hoe mampirisika zay ty amtenenina mampirisika atsika zany izy ihino anazy atsika mba ampahera atsika roa tota hiady an'le adversaire atsika fantatsika fa Andriamanitra tsy matahotra devoly satria izy ny tena lehibe indrindra Jesu Kristy ny tena lehibe indrindra fa anao anefany raha ohatra anao misy fatahorana dia tsy afaka hiara-iasa aminao izy agnome fandresenanao amin'ny fahavalonao izay le mahatonga anazy eto magnome teny fampandrosiana atsika hihino anazy mba ahafahantsika miara-miady azahoantsika ny fandresena amen amin'ny andininy fafito iza ny olona izay efa nifofo vady nefa tsy mbola nampakatra azy aoka handeha hiverina any an-trano izy fandrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no ampakatra ny vadiny dia mbola tsika sy Andriamanitra koa zay ohatra zay araka ny terero teo hoe rehefa izy magnome teny mifono dia maro ny exemple omeny mba azahoantsika le teny hoe ino ny tianambara dia eto amin'izay izy fa tena hoe natao direct vady iza le vady ampiakaran'i Jesu Kristy dia antsika le kristianina antsika le olom-bofidiny antsika le olona hafany raha ohatra ka matazona ny fepetra jiaby amin'ny makasika an'izay vady zay atsika satria ny vadin'i Jesu Kristy dia ny fiangonana dia ny olom-pino fa tsy hoe ny trano dia izay le ohatra omeny eto hoe efa ny fofony atsika ny fofom-bady manko dia mitovy hoe fiancé antsika eto mbola fiancé satria mbola tsy voapakatra atsikana dia mahatanteraka an'izay resaka fiancé zay nefany mila fiaragna mijanona vao tanteraka ohatra hoe iroso amin'ny mariazy le olona dia mila mifagnaraka teny mila mitambatra reo mba hitonga mitanjona mariazy zay dia eto Jesu Kristy magnome eto ny tenin'Andriamanitra dia magnome ohatra amintsika sy Jesu Kristy hoe efa nifofony atsika nanomboka ny nagnafany atsika tamin'ny tany Egypta nidioviny na masinina atsika mba ho tonga vadiny amin'ny farana amin'ny fananganana raha ohatra ka mipetraka amin'ny plasy ma hoe andalovana amin'izay fitongavana amina resaka fampiakarana zay tsika dia eto izy magnome fitokisana amintsika hoe matoa za efa nifofanao na hoe efa niengagenao na hoe iazay angambany matoa zany efa niengagenao efa prête za ampiakatra anao raha ohatra ka endranao amin'ny fepetra zay takiko aminao vadiko na hoe amin'ny fepetra zay ifagnarantsika roa satria tamin'ny andronanao nanolo tegnan'Andriamanitra misy fifagnekena nataonao entre Andriamanitra sy anao dia misy vavolombelona zay dia fantatsika tsara fa ny anjely ny vavolombelona ny olona zay nanolo tegnan'Andriamanitra ny bebaka tamin'Andriamanitra dia raha ohatra iny fifanekenao iny zany tsy hitazominao dia eo ny mampisaraka anareo roy dia mitoy ny teny hoe aoka handeha hiverina any an-trano izy fandrao maty any amin'ny ady ka olon-kafa no ampakatra ny vadiny eto zany magnambara ny tenin'Andriamanitra hoe Jesu Kristy tsy amelanao
raika zany satria matoa ny fofonanao misy projet aminao ho lasa vadina anao dia eto ny tenin'Andriamanitra hoe hiverina izy hiaraka aminao hiatrika ny ady io fandrao anao antsika manko fantatsika fa tsy manana hery hiatrehana an'izany ady na épreuve zany raha tsisy any fanahy masina ary zay misy no tanjona an'Andriamanitra na omezina ny fanahy masina ho editsika satria antsika mora ketraka mora kivy tsy manana hery dia izay no nanomezana ary fanahy masina misy no tiany tenenina hoe aoka andeha hiverina any an-trano izy fandrao ho maty any amin'ny ady satria raha tsisy any fanahy masina mitoetra amintsika ny raha hiatrika iady atsika dia ho maty dia amin'izay fotoana zay ka olon-kafa no ampakatra azy raha maty tsika aiza ny toeran'ny olona maty tsisy olona maty any amin'ny paradisa fa amin'ny fiainantsika zany hoe amin'ny asobe ny plasy ny olona maty ka tanjona an'Andriamanitra amintsika araka ny teny hoe tsy misy tiako verina raiky aminareo tsy amin'ny afaty any ny tanjona an'Andriamanitra amintsika fa amin'ny araka aminazy an-trano na hoe ho tonga agnatin'ny tokantrano izay ho lasa vadiny antsika amen faraniko amin'izay amin'ny 15 eo hoe ary mbola hiteny amin'ny olona ihany ny mpife azy ka hanao hoe iza ny olona izay efa matahotra ka osafo aoka andeha hiverina any an-tranony izy fandrao ho ketraka ny fony koa fandrao ketraka tahaka ny fony koa ny fony ralany ya hoe iza ny olona izay matahotra ka osafo fantan'Andriamanitra fantatsika fa ny olona hiatrika iady dia tsy mba olona malemy osafo manko dia hoe matahotra ny dikany hoe osafo mangoroa zany fo tsy masahy hiatrika adversaire dia amin'izay fotoana zay araka ny teny eto hoe matoa anao efa nasainy satria eto dia irana mihitsy ny miaramila hiatrika ady matoa anao efa nasainy misy raha atokisana aminao zany hoe jerentsika tsara ngala ohatra tsika hoe olo hiatrika combat na hoe agnano compétition tsy olona tsy vonina fa olona vonina ary olona efa manan-kery izy matoa hiatrika an'izay hoe compétition zay dia ny olo efa vita voahomana matoa avela hiatrika zay compétition zay dia eto atsika le tenenina eto ale hoe efa ino olona izay matahotra antsika tenenina eto hoe matoa atsika efa nalefa an'Andriamanitra efa misy raha atokisany namena atsika na tonga anazy ny safidy atsika amela atsika hiatrika zay ady zay araka ny teny mitoy ka aoka handeha hiverina any an-trano izy fandrao ho ketraka ny fony koa ny fony tahaka ny fony ralany koa satria raha ohatra ka antsika izay efa hoe ny safidian'Andriamanitra zay no tsy ahery dia lasa mitarika karan'izay koa zany ny olona zay itoriatsika ny filazantsara dia hiverina tiany tenenina eto zany dia antsika le finoana amin'izay le takina eto hoe aoka antsika hiverina atsiaro hoe matoa za efa alefana Andriamanitra hiatrika ny ady safa efa misy raha namenana ato hery namenana dia tsarotsika amin'izay fotoana zay fanahy masina izy le hoe pampahery izy le mpisolo vava amen dia izy izay zany tian'Andriamanitra tsarotsika hoe matoa nareo efa arosoko amin'ny ady efa tokisako fa ao le hery aminareo efa hitako fa olona efa voahomana anareo karan'izay ny eto amin'ny afarany eto ngamba farany eo ny ajanonako ny anjara zaviteny koa dia misaotra antsika jiaby nahatra ny hatramy farany dia mangataka antsika zay magnaraka ny pagetsika amin'ny YouTube mba i-abonné ny page ny partage ary zava-dehibe ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teny tompo any amin'ny Kose toko faefatra hoe ringana ny toko faefatra andiny fahenina ringana ny oloko nohony tsy fahalalana ka antsika raha tsy malala ny tenin'Andriamanitra au lieu dia hitondra amin'ny fanavotana le fampiaratsika anazy dia lasa hitondra amin'ny fahaverezana nohony tsy fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra no mahatonga atsika tsy ahay ampiasa anazy dia mbola magnamafy an'izay koa ny teny any amin'ny Matio toko 2:20 andiny 7:20 hoe ny tsy fahaizanareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina no madiso hevitra anareo ka tsara mitsika ny miaino surtout amin'ny bazitsika misy fizarana isan'andro mampahery ary mampafantatra ny tenin'Andriamanitra mba hahaizantsika mampiasa an'izany araka ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny Timothée any koa izy dia mbola miteny hoe fantatsika fa tsara ny lalàna raha hoentin'ny olona araka an'izay
tokony ho heviny ka tsara raha ny fahalalantsika ny lalànan'Andriamanitra na hoe ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra mba ahaizantsika mitondra anazy araka ny hevitra izay nanomezan'Andriamanitra anazy fa izay no mahavitra antsika dia misaotra antsika jiaby na hatrany hatramin'ny farany averina avy amin'ny tompona ndraiky